Avaozana isa taona ny antota taratasy mahakasika ny fiantsonan'ny fiara voatokana na ny parking réservé eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny 7 ny volana ity no farafandraisana ny antota taratasy mifandraika amin'izany eny anivon'ny direction de déplacement urbain na ny DDU eny anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Mifarana amin'ny farany ity volana ity, izany hoe amin'ny 7 ny volana febroary ho avy izao ny fepitaona fanavaozana ny antota taratasy ny fiantsonan'ny fiara voatokana na ny parking réservé ho amin'ny taona 13 ity. Ny direction du déplacement urbain na ny DDU ihany no manome ny fanomezan-dalana sy ny taratasy mifandraika amin'izany araka nambarany teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Izy io moa zany dia misy fepetra maromaro ihany koa zany tsy maintsy arahana dia eo hoe zany indrindrindrindra ny fanefana ireo etra nandritry ny taona mialoha zany hoe 12 Arivo, 20 Arivo, na makany zany raha sanatria zany ilay mpanofan'le toerana voatokana parking réservé tsy nahefa izany. Ny sarany aloha zany dia tsy miova ho an'ity taona ity ary ekena zany ireo chevalier de parking moa zany na ilay plaque vy ahafantarana azy amin'ity taona ity tsy maintsy miafara amin'ny 3 moa zany dia manome ilay taona 13 Arivo. Ny eto amin'ny fiadiana tanàna dia toerana tokana ihany no manome an'io autorisation io par arrêté municipal dia ny ao amin'ny direction de déplacement urbain. Voarara araka ny toromarika napetraky ny commune ny fametrahana takela-by tsy ara-dalàna, ny fametahana publicité amin'ireny takela-by ireny, indrindra ny fametrahana vato eny amin'ny arabe ho solo ny takela-by. Ho an'ireo fangatahana parking réservé vaovao dia misy fanadadiana mialoha vao mety azo ekena ny fangatahana. Izao fandaminana izao moa no natao dia mba hisiny ny tanàna mirindra sy milamina araka namafisiny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra.